Tsy nanana zoam-pirenena keniana mihitsy ny filoha amerikanina Barack Obama fa ny iray no keniana, fa izy kosa dia nizaka ny zoam-pirenena amerikanina hoy Baraina Auguste, kandida ho filoham-pirenena raha nitondra ny faneho-keviny mikasika ny fanazavana nentin'ny filoha Andry Rajoelina mikasika ny zoam-pirenena frantsay ananana omaly. Zavatra hafa ny fanontaniany dia hafa gnamalena anazy sady ohatrana maivimaivagna le zavatra fanontaniana aminazy, ohatrany manabado ny malagasy izy. Zay ny fahitagna an'igny maro moa le zavatra rehetra hita amin'izany, ary izy koa ohatrany tsy manana mpanolosaigna angambany izy fa maro ny zavatra diso ame zavatra nyresahany. Raha miresaka izy niresaka nationalité dia hafa ny resahana anazy fa sy miresaka texte izy hoe inona ny texte misy aty am'sikany, texte juridique misy aty am'sikany. Zay tokony ho teneniny fa sy hoe Barack Obama ary no resahany origine ny Barack Obama keniany fa sy nationalité-ny. Tsy voan'ny filoha Andry Rajoelina ihany koa ny malagasy voalohany nampianajanaka tany Frantsa ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Arivo Rakotovao. Afaka nianatra tany Frantsa avokoa izy ny zanaka malagasy na tsy nanana zoam-pirenena frantsay aza. Takomana fotsiny le lalàna fa any amin'ny sento-sento-po hoe ny rahako, ny fitiavako ny tanindrazako sy ny akotran'izany moa zay mandany andro atsika noho ny zanako fa firy amanjato moa ny olona mampianajanaka any an-dafy. Zavatra samy hafa be zany, tsy voatery ho vazaha ianao vavaka mampianatra olona zanaka any an-dafy raha zay fotsiny ilazanao nangatahanao an'le izy. Tsy mary zany zay lazaiko hoe manahirana be mihaino an'ilay filoham-pirenena satria mba filoham-pirenena ihany le izy dia nanomana an'iny ve tsy manana zavatra tombotombona kokoa fa dia resaka fotsiny zay taratasy kely santimetatra kely iny ny rahako dia manao ohatra amina mpitondra fanjakana lehibe na olon-dehibe teto amin'ity zao tontolo zao ity zay ohatra diso be. Ny fananjana ny lalam-panorenana sy ny lalana mifehy zoam-pirenena malagasy no takiana amin'ny filoha Andry Rajoelina fa tsy ny firesahan'ny fananany raha malagasy ho ihany Arivo Rakotovao. Efa voarara ny lalàna ny fananany zoam-pirenena malagasy ary tsy afaka handray anjara amin'ny fifidianana intsony izy ho ihany Arivo Rakotovao. Marina zany ataoko hoe d'origine malagasy izy, raisy reniny malagasy izy, tsisy mandahan zany fa le izy naka nangataka naturalisation frantsay ary lalànantsika milaza fa rehefa naka naturalisation ianao dia very aminao mamalagasy. Zay fotsiny fa tsisy miteny hoe ny raha any anatin'ny Andry Rajoelina na ny ray ny sereniteraka azy eny karaha vazaha, tsisy resaka an'izany eto e. Ary lalànantsika dia milaza constitution milaza hoe raha ilatsaka filoham-pirenena ianao dia tsy maintsy malagasy ianao, nefa izy nanary mamalagasy azy narataratasy santimetatra kely ary iny. Zany zao zavatra fomba maliny le filoham-pirenena fa inona kay ny resahan'ity olona ity e. Dia zay taratasy kely iny tena mieritreritra ny olona ho tena tsy hitako tsony zay ilazana azy fa mamenatra any milaza an'izany. Fa ngahy ny taratasy kely iny no inona fa ianao filoha ty Madagasikara ty ianao tamin'izany dia nangataka ianao frantsay ary raha mangataka frantsay ianao dia manao velorano. Mba tanterao fa raha kely ny velorano nataona tamin'ny frantsay. Efa hita taratra tamin'ireny fiantsoana manamboninahitra ambony teny Avolomaly ireny araka izany fa hanao botolo ary ampiasa hery famoretana ny filoham-pirenena amin'ny fifidianana filoham-pirenena io hoy Baraina Auguste. Ary ny tena magaga dia izao, inona daholo namoregnana zareo maramila regny le généraux regny, ohatrany manao intimidation. Aza miesika ianareo fa zany manana maramila na resy izy zany dia sy ala eo izy zany fa hoarovany maramila. Izy raha koa fa manana ny reto koa appareil judiciaire reto. Zay no mampatoka anazy io fa raha resaka nationalité igny tokony sy mazy manao sony izy raha ny tena lalàna. Fa izy moa matoka anazy daholo ny rafitry ny fisaragna rehetrarehetra dia matoka an'izay izy ary raha izao ifandena na resy izy zany sy ala eo izy. Izy moa dia mieritreritra zany fa hoe tinina any amin'ny faritany zany sy marina zany. Zay koa mba miresaka any koa ne. Sy tinina agny izy fa hoe io le namany le olom-bo fiditry olom-bo tendrio manango olo rehefa tonga izy satria io zany mba mila misolelaka aminazy ka dia atao fa dia makatsiana tian'olo anao monsieur le président. Mikasika ny tatitra ny zava-bitana nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny fandaharana omaly iny dia nilaza Arivo Rakotovao fa tsy takona fenina fa niemitra ny firenena ary nianahantra ny vahoaka malagasy fa tsy araka ny nambaran'ny filoham-pirenena. Niemitra tsika inona no jerena ny IDH ny tahan'ny fahantrana niemitra tsika
satria nypolitika napetraka politika ny amin'ny rendrarendra mbola mahita zao anao raha nytaninarivo téléphérique nareo mpiarahamombonantoko amintsika ary rehefa miresaka de hoe ianareo ve de tsy mamalala lahara-pahamena ny fitondrana malagasy a eo amin'lohan'zao fahoriny miatraiky am'voaka malagasy ao satria ny mitombo be ny tapahatrana tsy miforonony zany fa zava-misy de mba niezaka hoe fitondram-panjakana apidina an'zany tamin'nyfahantrano zany tsy tako na fenina io na lazainao mandagny amin'ny banque mondiale diso zao mezan'ny olo zay le lazaiko hoe manahirana menao le filoham-pirenena satria iady am'izao tontolo zao izy ary rehefa fomba mampanao moa zany lazaina fa misy olona sahirana ny atsimo mihinana zavatra samy hafa tsy tokony hoanina de tezitra fanjakana fa aloha takomana iny takomanao atraiza le izy ho takomanao very ny lalana tsy vita ho takomanao ve ny fahantrana anatin'ny fiarahamonina rehetrarehetrany tsy fandripalemana ny lalana sy ny fiangarana eto amin'ity firenena ity efa zatra manilika andraikitra ihany koa ny filoham-pirenena kanefa izy tenany mihitsy ny tena tompon'antoka amin'ny tsy fahombiazan'ny resaka famatsin-jiro amin'izao fotoana izao hoy Iparena Auguste. Izy ny tompona andraikitra izaka miretarden'io magnataranyio resaka saovoka sy volobe io raha nalefa ny toizany saovoko tam'izay ny réseau interconnecté ny Antananarivo nefa efa réglé raha ohatra natao ny volobe fa firy taogno ny very izy ny raha am'io io koa manko le mavoa ty amin'ty resaka ziramanty hitanao fa nanapetraka délai koa tao asa 2 semaines izy maliny de réglé 2 na 3 semaines tsy voandroany anisan'izany de io zany de miamboka an'io koa sika zao de koa de hoe misy koa hoe any amin'ny fin d'année koa fa mandeha koa le resaka ino angapan'igny centrale solaire de fa eo za fa nahilikina ministre an'zigny sy za raiky izy ny manao an'io fa aroa misy ministre tompona andraikitra ka izy ange magniliky foana ary izay nahasara le zavatra nytenenin'ny président hazo hoe enareo roa anareo SPM tsy mipehany vola de eo zay izy va nagnome baiko am'izay hoe pe eo le volan'ny entreprise nagnamboatra lalagna efa nisy maty moa ireo mpandraharatsy nahazo ny volany tamin'ny fanamboaran-dalana tao anatin'ny fer ary misy ihany koa ireo efa boka nitrosan'ny banky hoy Iparena Auguste.